topoko lasy topoko vavy ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka ny Madagascar Télévision amin'izao alina izao atao anatin'ny fandarana l'actualité miarabantsika manasantsika ihany koa anaraka hatramin'ny farany fandarana amin'ity alina ity fianakaviam-ben'ny fampianarana ambaratonga ambony amin'ny alalan'ny syndicat mpampianatra pikaroka azafady no vahiny resaka amintsika mandritra izao alina izao satria dia ao anatin'ny tsingeritaona manamarika ny fiainany izany syndicat izany ny fandaratsika eto amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe zara telo eo aloha ny fampatsahivana sy fanomezana lanja zany tantarany CCS na syndicat ny mpampianatra pikaroka izany eo ihany koa ny karazana loha hevitra izay hitondrana famelabelarana ato anatin'ny fandarana amin'izao alina izao ary dia arak'izay ihany koa no ampandrosoana ireo vahiny misy olo tena hitondra an'izany famelabelarana isatsokajiny zany ny akatra voalohany eto amin'ny sehatra ny l'actualité Andriamatoa Michel Razafimbola mpampianatra pikaroka mazava ho azy ary ny lalam-piofanana filozofia no misy azy miarabanao Andriamatoa Michel Razafimbola miaraba ny fianakaviam-ben'ny CCS ihany koa amin'izay tsingeritaona izay mintsika efa amin'ny fotoana mamety azy ny tsofana labosy mifanandrify amin'izay fa manitikitika zao aloha hoe mandalo vanim-potoana goavana ny CCS tsara ngamba ny lasa tsy fanadino taiza ho aizany ny andohany zany CCS zany inona no kitika niteraka ny trangana pisony CCS sy ny tena atao hoe antom-pisiny indrindra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana amin'ny ambaratonga ambony. Viany tompoko misaotra anao aloha voalohan-teny mandray ny CCS eto misaotra ny namana pikaroka mpampianatra pikaroka rehetra tonga eto koa tonga dia hovaliko ny fanontanianao hoe fa 5 taona ny orenan'ny CCS zany no ankalazainay amin'izao fotoana izao amin'ny fomba fohifohy nefa hoezahako mahafeny tantarany rehetra no anomboako sy anaovako nyity famelabelarana kely ity tamin'ny ny zavatra tsy maintsy fantarina aloha dia izao ny tantaran'ny CCS dia mifandray tanteraka amin'ny tantaram-pirenena ary zavatra telo no tsy maintsy arindra afantarana tsara ny zany tantara zany sy atakarana tsara ny dika ny hetsika rehetrarehetra ataon'ny CCS hetsy andaniny ny mampiaro ny tombontsoa amin'ny mpampianatra amin'ny pikaroka rehetra amin'ny maha syndicat azy etsy andaniny koa ny tsy maintsy amin'ny plaza mpamorona fahalalana sy fahaizana eto amin'ny tany sy ny fanjakana azy eo ihany koa zany zay lafiny ray zay ny fahatelo farany moa dia ny lafiny lehibe ihany koa ary mety ho lehibe indrindra mihitsy dia ny fandraisany andraikitra sy anjara amin'ny zava-drehetra mitranga eto amin'ny firenena tamin'ny taona 1970 no ny forana ny université ny nisy université teto amin'ity Madagasikara ity ary ny anarana ny raisiny tamin'izany dia ny hoe université Charles de Gaulle tamin'ny 7 taona taoriana tamin'ny taona 1970 no ny forana kosa ny CCS atao hoe syndicat des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur dia mazava ho azy moa fa rehefa jerena ny satan'io CCS io dia ny tena anton'ny foronany dia ny hierovana ny tombontsoa ary ihany koa hatrany amin'izy vao miforona hierovana ny asin'ny maha-mpampianatra sy ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony tsy ho tanisan'ny saiko eto ho sorisoritako eto ny datin'andro fa ny zavatra ny tranga teto amin'ny firenena ary ny toeran'ny CCS tao anatin'izany zava-dehibe ny tranga teto zany no ho tsongaiko kely
tamin'ny roa amby fitopolo zany a sy telo amby fitopolo dia iarahantsika malala ny zavatra nitranga teto amin'ny tanitsika dia ny 13 mai 1972 rotaka mihitsy ny fiantsoana azy ny rotaky ny 13 mai 72 tao aorinany zavatra nitranga tany atsimo tamin'ny raika amby fitopolo io zany dia nitaky mihitsy teto Antananarivo ny netombohany ary teto ny tena nitarika azy ny fiovan'ny rafitra révision des accords de coopération ny vahoaka malagasy zay ny zavatra tena nitakiny teo dia teo ny CCS zany dia nametraka mazava koa ny fahitany an'izany niaraka tamin'izany moa ny fiombona ny hevitra tanteraka tamin'ny hoe fanalana ny base militaire teny Vato sy tany Diego fa ny CCS ny tena songadina tamin'ny famelabelarana sy ny zavatra nylazainy dia ny hoe fifehezan'ny malagasy ny rafy fampianarana eto amin'ny taniny tamin'ny 5 amby fitopolo 700 io mariako kely satria io no RND io 5 amby fitopolo io no tena azo lazaina hoe naomby ny fitakiana tamin'ny 2 amby fitopolo satria teo moa zany a dia tafita tanteraka ny révision des accords de coopération dia niova tokoa izy io dia io RND io ho an'ny tsika rehetra efa samy malala azy dia ny hoe révolution nationale démocratique io zany a dia mazava ho azy araka izany anarany zany moa fa dia fametrahana ihany koa teto Madagasikara ny rafitra socialiste ny rafim-pitatana mpanjakana socialiste tao anatin'izany a tsy dia loatra ny rafitra fitatahana hoe fanjakana socialiste akory ny tena hoe ny masoan'ny CCS tsy dia zay loatra ny neverany sy ny anjarany fa ny fametrahana tao anatin'izany rafitra zany hatrany hatrany ny hoe inona ny fandrianam-pirenena ao anatin'izany rafitra zany ary indrindraindrindra inona no anjara toeran'ny mpamorona fahaizana sy fahalalana ataotsika zay ny andikako ny hoe intellectuel amin'ny ao anatin'izany fanazavako zany zay zany no tena ny fatohan'ny CCS tamin'io tatio aoriana moa dia maro ny zavatra nitranga ny raharam-pirenena isan-karazany teto tsy ho tany saiko zay fa ny zavatra tiako mba tsindrina tsara fotsiny hoe raha fehezina ny tantaran'ny CCS a dia tantaran'ny famokarana amin'ny lafiny kolotsaina ny zany atao hoe fiandrianam-pirenena zany mba izahay CCS dia tena mametraka ny mihitsy tsy teniteny tsy zava-misy iondakondranana fotsiny akory zany fiandrianam-pirenena zany tsy zavatra lazalazaina fotsiny fa misy ho azy zany fa raha tsy misy ny olona eo amin'ny lafiny famokarana fahaizana eo amin'ny lafiny famokarana fahalalana eo amin'ny lafiny amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy mamorona an'izany isan'andro fanandro ary mampita an'izany a tsy misy zany fiandrianam-pirenena zany fa teny atendromolotra fotsiny ka zay zany no azo lazaina fa tena hoe mahasesesy ny CCS a dia io mbola toizinay ary hitantana foana ny dianay amin'izay ho atao rehetra Andriamato Razavambola Michel 5 taona amin'izao fotoan'izao ny CCS ary napetraka izay hoe mpamokatra manam-pahaizana avaram-pianarana ary antoka ho an'ny fiandrianam-pirenena izay
asa misy mpianatra firisataona mivoaka volavolainareo eny amin'ny ambaratonga ambony manahoana ny fahatafitany zay afatra amin'ny resaka fiandrianam-pirenena izay satria matetika ny olotsotra rehefa mijery dia toa ilay mpanahy eritreritra ihany hoe manapahaizana miaro zany fiandrianam-pirenena zany tokoa ve Madagasikara tafita ary tsapany araka ny teninao teo andreo mpianatra mivoaka sy ny avaram-pianarana avy eny amin'ny anjerimanontolo ve izany fiandrianam-pirenena sy fitiavana tanindrazana zany tafita ary tsapany tokoa tsapany ireo mpianatra ireo tokoa fa na eo aza le endrika hosahako lazaina hoe fanampepona sy fanambanimbanina kely madinidinika nateraky ny fiheverana diso mikasika ny lalam-piofanana sy indrindraindrindra ny toerana ianarana eto amin'ity tany ity ho avy eo moa namako andinika ilaza momba mondialisation rehefa avy eo a ny mpianatra malagasy dia mahatsapa tsara mihitsy hoe inona no andraikiny ao anatin'ny amin'izany fiarovana ny aretsay-pirenena zany ary mahafantatra tsara ka raha miteny ianao hoe toy inona firy ny amarony a raha ampitahina amin'ny hoe amanarivony zay ngambany eo no azoko avaly aminao satria tsy nitondra totanisanyitsy eto raha ampitahina amin'ny hoe amanarivony izy a rehefa manao concours sy hiditra any amin'ny taona voalohany a dia raha mitotaly beny zany raha amin'ny ankapobeny a amanjato ny mahery kely eo angamba no mivoaka isa-taona dia ireo zany a amsehatra isan-karazany mahafantatra tsara mihitsy ireo hoe raha andinika momba ny tena hoe inona moa ny fahafahana inona moa ny tena atao hoe demokrasia inona moa ny tena hoe maharatsy na mantsara ny tony hoe OGM tony inona marina moa ny mahatonga n'ireny tany ambaniny rova miongana lavy ireny na any amin'ny lafiny ara siansy zany na any amin'ny lafiny ara science humaine na any amin'ny dokotera any amin'ny lafiny ara-fitsaboana mahatsapa mihitsy ireny hoe hafa dia hafa mihitsy ary tsy maintsy izy manana an'le fahatsapana lalina an'le zava-misy eto amin'ny taniny no afaka anao an'izay lavitra mihoatra lavitra noho n'le akizy miofana avy any velany ia amarina ny ampahampotoana izay iarahana amin'ny andriamatoa Michel Razafimbola isika ny CSS ao anatin'ny 5 taona ho avy sy ny manaraka manahoana ny fijery an'izay ao anatin'ny 5 taona ho avy sy ny manaraka dia io ny araky ny hoe ny mahasiansa ny sianse dia manana aloha hiteny frantsay fa tsy maninona manana atao hoe valeur prédictive koa ny atao hoe sianse zay ny mahizy azy ka raha izahay reto dia tsotra ny anay hoe ny tsy iova mihitsy na iza CSS na iza tsy CSS eo a dia tsy hijery vaiakandrana ny CSS rehefa misy zavatra tsy mety na disy ato amin'ny tany sy ny fanjakana tsy maintsy milaza ny tena zava-misy marina ny tena zava-mitranga ary ny tena fitrangany fa izany no atao hoe marina ary ny manam-pahaizana sy mpanao fikarohana no antoka ny filazana n'izany zava-marina zany tsy hoe izao ny famarinana e zay fa izao ny tena zava-misy a ka na inona fireanao na inona finoanao na inona fiavinao a rehefa hoe io le zava-misy dia io le zava-misy ka ny anay dia zay voaka tsy mba sotosoana mihitsy le hoe manao politika tsy rarahana mihitsy zay politique politicienne fa izay kosa tsy maintsy maka ny andraikitray eo amin'ny fitantanana sy filazana ny tokony ho atao eo amin'ny lafiny politika zany hoe eo amin'ny lafiny fomba hitantanana ny tany sy ny fanjakana manana ny andraiky ny CSS amin'izay raha-pirenena kapopeny zay zany mazava ho azy manana dia manana andraikiny mihitsy izy ka ny andraikitra voalohany ary lehibe indrindra dia ny fiarovana tanteraka ary indrindraindrindra transcender ny fiteninay mpanao filozofia azy transcender les valeurs satria itsika malagasy
efa ela izao tontolo zao efa samy miaiky hoe ny firenena rehetra samy manana ny valeurny samy porteur de valeur daholo fa ny atsika malagasy a kobokobonina afina fenina na tedavina ho itsahana mihitsy any ambanina valeur anaolo-kafa na io système démocratique any aitsika tanteraka io fa kosa anjaratsika no ny transcender an'izay ary zay no asanay mpampianatra mpikaroka transcender les valeurs identitaires nationales. Ya Andriamatoa Razafimbola Michel zay a nitondra fampahafantarana amin'ny akapobeany an'izany hoe fianakaviambeany syndicat ny mpampianatra mpikaroka izay feno 5 taona izay fa andray ny mpamelabelatra hevitra manaraka isika dia Andriamatoa raha ny ry Arnosy ary manana iresaka mikasika an'izany hoe fanatotoloana zany sy ny toerana misy an'izany Madagasikara zany ao anatin'ny fanatotoloana. Ya araky ny namarako teo dia Andriamatoa raha ny ry Arnosy ary manana zay mpampianatra mpikaroka ihany ko ary mpikambana eo anivony zany hoe syndicat ny mpampianatra mpikaroka iny amin'ny ambaratonga ambony zany no hitondra ny famelabelarana amin'ny loha hevitra manaraka anamarinana sy anaporofona ny fanazavana zay efa nentin'ny namelabelatra hevitra teo aloha Andriamatoa Razafimbola Michel ma hoe andraikitra zany avaram-pianarana eto Madagasikara izany amin'ny rahampirenena amin'ny raharam-pirenena makasika ny fifandraisana amin'izao tontolo zao ihany koa miarabana Andriamatoa Raniry Arnosy ary manana sady hitondra famelabelarana ianao no miankaviko ankoa mbaly fantany hoe nahoana moa no safidy ianao hiresaka an'izao hoe fanatotoloana izay ito. Sotranao tompoko dia mirabanao ary indrindrindra miraba ny mpampianatra mpikaroka manirana ny nosy zay misy eo amin'ny 300 eto. Ninona fipetraky ny raharam-pirenena ninona zava-misy eto amin'izao tontolo zao a dia nody nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'izao reo avaram-pianarana malagasy ka miraba manokana ny mpampianatra mpikaroka zay tafavondrona anatin'ny CSS zay tafahoana somatsara eto an-tanindrazana amin'izao fotoana zao a zava-dehibe zany satria zavatra lazay no ombenombeny a dia misy ny fuite de cerveau aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Miraba ihany koa ny mpampianatra mpikaroka zay indrindrindrindra nanao ny fiofanana teto Madagasikara zany no tena zava-dehibe indrindra zany ary na amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ary nanomboka tamin'ny crise tamin'ny 2012 dia mbola betsaka reo thèse de doctorat HDR ataon'ny mpampianatra mpikaroka eo amin'ny 20 eo raha kambana ny sokajy anankiroa reo zay vitan'ny mpampianatra mpikaroka. Tsara ho mariana kely ety am-piandohana mba atsapahana tsara ny lanjan'izany université izany matoa ny tena somary mibahana kely miresaka ny mpampianatra mpikaroka anatin'izany fiarabany zany satria dia ny mpampianatra mpikaroka dia tsy toy ny any am'sehatra hafa mialatsiny amin'ny ao amin'ny tafika fa ny any amin'ny tafika to raha hiakatra jeneraly dia fitondram-panjakana no manendry lasa jeneraly ianina manana andraikitra zao a zany ny zava-misy any am'sehatra hafa any. Ny ato amin'ny université a dia tsy maintsy mianatra tsy maintsy mikaroka mampiseho ny fahaizanao mikaroka mampiseho ny fahaizanao amin'ny ankapobeny miaino anatin'ny fiarahamonina vao miakatra grady ianao. Zavatra hita mako eto amin'ny firenena dia fitondram-panjakana no manendry reny jeneraly reny ohatra dia manontany tena ny olona hoe mba jeneraly inony reny a dia petraka eo ny fanontaniana. Faharoa manaraka an'izay tsy hainy tsy isotra ny syndicat isotra ny mpampianatra mpikaroka tsy ny tena akory no sanganindrindra eto amin'ny université fa no satria mpampianatra ary mpikaroka fifandraisana iraisam-pirenena ny tena ary nanao fikarohana manokana thèse de doctorat tamin'ny 2000 mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena ato amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ary izay no mahatonga ny tenako isolo tenany namana eto ary io indrindra no resahantsika. Tsaro mariana fa zay
mpitsaroka rehetra ka mandalina ny faritra misy ny ranomasimbe indiana indrindra eo amin'ny lafi ny fifandraisa iraisam-pirenena dia tsy maintsy miresaka fanapa-kevy-dehibe ny firenena mikambana ny fianaka assemblée générale des nations unies de ny ampitsahivoketo nisy fotoana lokalokana izy io tamin'ny androny révolution indrindrindrindra ny résolution 2832 du 16 décembre 1971 déclaration faisant de l'océan Indien une zone de paix. Nahoana no tokony ho resahana io amin'izao fotoana zao, nisy fotoana tsy nyresahana tsony io ary nisy antony zany satria ny mamay de ny nanan-kanina marina fa tsy nanan-kanina zany fa mipotra amin'izao fotoana zao ny antony mety tsy atafavoahantsika malagasy amin'izao crise zao, tsy atafavoahantsika amin'izao fahantrany zao, dia lasa manomboka miresaka ny îles éparses ao amin'ny canal de Mozambique ny olona amin'izao fotoana zao. Araky ny lazaiko teo a, tsy miresaka fireneo tsika tao ao satria dia nampiantra n'le antsoina hoe diplomatie économique. Ny mamay a dia mba isian'ny vary na tsisy loka ary omblian'ny malagasy. Azay no natonga ny ministera ny raharaham-bahiny ny diplomatie malagasy talohan'ny ty crise ty nametraka zay diplomatie économique zay ary niezaka hiditra any amin'ireny vondrom-paritra reny. COI sadaika tamin'ny 2010 ny COMESA sy vondrom-paritra maro samihafa. Dia amin'izao fotoana zao tsy mety tafavoaka amin'ny crise tsika, de mipetraka ary ny fanontaniany vahoaka mihitsy io, ary mpampianatra mpitsaroka no miezaka manome repère eto a fa tsy hevitro manokana velively. Zay no amerenako hoe nisy io résolution 2832 io tamin'ny taona raika mifitopolo. Io résolution Nations Unies io mandraky ny androany ary tamin'ny fivoriam-be ny fianakiny ONU tamin'ny septembre farany teo a, dia mbola ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny firenena mikambana izany lohevitra lehibe voaboasany eto amin'ny ranomasimbe indiana zany, nefa de lazaina fa tamin'ny andro ny ady mangatsika ihany, guerre froide, no azo ilazana hoe mampitombona an'izany résolution zany, satria inona nyvoto anton'le résolution amin'ny akapobeany a dia miangavy reo firenendehibe, reo mpampiasa ny ranomasimbe indiana ary ireo firenena manodidina ny océan Indiana mba hikondo ifampiresaka mba ho faritra mifandrimpalemana ny faritra misy atsika ity, ary indrindrindrindra ho faritra tsy isian'ny tobim-pamarana miaramila reo firenendehibe toy ny Atsimorisy ao amin'ny baziny Diego Garcia, raha mahafantatra teto Madagasikara, zay raha nanao fifanarahana vaovao tsika tamin'ny taona 3 dia tanteraka ny fampiarana an'izany fanarahana zany, satria de hatramin'ny septembre 3 dia niala tokoa ny tafika miaramila Tetsia de Gaucheraise, tafika amerikana sy ireo zay vahiny nitoby taty amintsika. Dia tsara mariana fa tamin'ny septembre farany teo dia 30 no nanaiky, mbola manaiky hatramin'izao io fanaovana ny ranomasimbe indiana io ho faritra mifandrimpalemana. Zava-dehibe zany mazava ho azy fa ny akamaroan'ireo firenen'ireo a dia firenena andalam-pandrosoana. Efatra ny tsipaka mazava ho azy ny frantsay, ny amerikana, ny britanika ary Israely. Israely zay angarany ny firenendehibe satria
ny vonoany Saddam Hussein fa mikasa anana fitaovam-pipediana mahery vaika, mifanandrina amin'ny iranianina sy ny koreanina amin'izao fotoana ny firenendehibe mba anafoanan'izy ireo zany programme nucléaire zany. Fa rehefa Israel de tsy miteny, ny Amerikanina tsy miteny, la Frantsa tsisy miteny. Tao anatin'izay koa dia reo firenendehibe amin'ny akapobe zay moa diplomatie tsy dia miavaka loatra raha hoe aitsipaka an'io fanapaha-kevy-dehibe io fa de nanao abstention fotsy ny 5/10. Zay zany ny ataoko hoe fitarihan-dresaka tokony lazaina atao aloha raha iresaka ny fifandraisany iraisam-pirenena, indrindra fa fifandraisany iraisam-pirenena eto Madagasikara, ary mitonga aty amin'ny firesahana ny krizy sy ny toedrarà eto a Madagasikara. Nahoana moa reo firenendehibe amin'izao fotoana zao, ary tsy amin'izao fotoana zao ihany fa araka ny voalazako teo hatramin'izay dia tsy mety hiala eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina, ary hita ombieny fa tsy mitady afa-tsy ny hipetraka tanteraka eto amin'ny ranomasimbe indianina reo firenena reo. Porofon'izany dia Mayotte zay takiny ny firenena komorianina, ary efa nisy koa résolution tamin'ny taona 1977 mikasika an'io dia nataony ny frantsay ho département d'outre-mer nanomboka tamin'ny 10 marina fa nisy référendum tamin'izany fa raha ny tokony izy raha ny lalàna iraisam-pirenena dia tsy tokony atao zany référendum zany satria dia mbola misy fifanolanana eo amin'ny komorianina sy ny frantsay. Profon'izany koa eto Madagasikara, nahoana moa ny frantsay mikasika an'ireo îles éparses reo no nanapaka samy rery, indrindra fa nanomboka tamin'ny 7 fa ho anisan'ny TAF, terre antarctique et australe française de l'océan Indien, ny îles éparses. Loi io, loi 2007, zany hoe ny anteny miera ny frantsay mihitsy no nanapaka an'io, nefa teo anivony commission de l'océan Indien tamin'ny taona 7/7/7, deuxième sommet de la COI de Saint-Denis, il a été décidé la co-gestion des îles éparses avec Madagascar. Zay mifanarahana, zay mba azo lazaina hoe fivoarana mba mety ahitana rirany kely azahoantsika mamerina ny fiandrianam-pirenentsika zay nolazaina teo. Fa indrindrindrindra raha mikasika ny frantsay mikasika an'io îles éparses io dia tsara koa ny manamarika eto fa misy résolution Nations Unies mazava io, résolution 3491 du 12 décembre 1979. Mingavy ny frantsay raisiko ny teny ao anatiny pour la réintégration des îles malgaches détachées arbitrairement de Madagascar. Ary ny lohateny ny résolution io de mazava mihitsy hoe la question des îles malgaches glorieuses atomboko avy any ambony ao amin'ny canal de Mozambique, fa reo nosy reo manko dia mipetraka ao amin'ny canal de Mozambique sahabo eo amin'ny 500 kilomètre eo. Avy ambony ny île glorieuse, Juan de Nova, zay akaiky atsika indrindra, ataoko hoe tsy mitovy ny ala vitana koa reny misy ny Antananarivo sy Antsirabe, de Bassas da Yanda ary Europa. Fanapaha-kevitry ny firenena aux Nations Unies ihany koa izany, nefa de tokony anaraka zay voalaza ny résolution zay ny frantsay, nefa dia hita tateorina fa dia nanao unilatéralisme araky ny filaza, dia lasa
efa azo lazaina hoe fiandrianam-pireneny ny frantsay io. Ary indrindraindrindra dia nisy permis d'exploration pétrolière zay nomeny ny vahiny tamin'ny taona 20 nefa dia ny fikarohana atao amin'iny faritra iny a dia milaza fa dia tena misy arena tsy toko tsy foroanao raha resaka pétrole sy gazy. Ary zay ny namay am Mozambika ihany koa ao anatin'io faritra io, tsy tsika rery ny voakasika io resaka io a fa ny mozambikanina ihany koa. Zay ny natonga azy a mahay tatoato ezaka koa amaritra ny faritry ny zone économique exclusive sy ny haut territorialny. Asiana teny kely mikasika an'io zone économique exclusive io. Ny zava-dehibe tapaka indrindra tamin'ny négociation mikasika ny droit de la mer zay nanomboka tamin'ny taona 470 ka hatramin'ny 220. Tena naharitra zany ny négociation tany Caracas, Genève, New York, dia natao soni tany Jamaïque tamin'ny 10 décembre 1982. Ny zava-dehibe tamin'ny négociation dia hoe andao asiana institution vaovao mikasika ny ranomasina dia io zone économique exclusive io. Ary ny hevi-dehibe ny oentina tamin'izany dia hoe mba ahafahan'ireo tany andalam-pandrosoana indrindraindrindra manarina ny toekareny amin'ny alalan'ny arena ny ranomasina, amin'ny alalan'ny arena misy any ambanin'ny ranomasina sy izay mikasika ny ranomasina. Io a dia eo amin'ny 200 000 marins. 1 000 marins c'est 1852 mètres. Reo îles éparses reo a dia mame sahabo eo amin'ny 381 000 kilomètres carrés. Raha fiandrianam-pirenena frantsay zany io a dia frantsay rery no anana tombontsoa am'ireo îles éparses reo. Dia ho aizytsika malagasy nefa dia mifanarahana fa mba hiavotan'ny malagasy, hiavotan'ny tany andalam-pandrosoana reo îles éparses reo. Efa nomena fahafapo reo firenendehibe reo tamin'ny négociation troisième négociation sur le droit de la mer, satria dia ny droit coutumier international, le principe de la liberté des mers dia nycodifiena ao anatin'io convention de Montego Bay io Jamaïque. Midika zany a fa ny frantsay dia tsy hiala velively tsony eto amin'ny ranomasimbe indianina, ary tsara marihana fa am'ireo firenendehibe dia ny frantsay rery no manana ny antsoina hoe légitimité aty amin'ny océan Indien. Mayotte, la Réunion efa tsy tenenina tsony, ny taf zay resahantsika teo a, ary reto îles éparses reto a. Tromblin moa dia efa nisy fanarahana io ihany koa niaraka tamin'ny mauricianina sy ny frantsay ny co-gestion an'io nosy anankiray io zay revendiqué ny Madagasikara ihany koa tamin'ny fotoan'androny fa to somary natorotoro mikasika an'io zay tsy de fantatry loatra ny antony fa ny diplomatie moa be zavatra tsy de misokatra loatra amin'ny daholo be somary mampalahelo satria io dia antsoina hoe domaine réservé. Dia raha toizana amin'ny famakafakana zany a am'izay vibana sehitry ny frantsay aty amin'ny faritra ranomasimbe indianina dia tsy amela ihany koa ny firenendehibe hafa lasa misy fifaninanana ohatrany hoe tsy tapitra ny ady mangatsika ary matoa mbola lany eo anivon'ny Nations Unies io résolution 2832 io a dia koa satria na ny firenendehibe aza dia manaika fa misy fifaninanana eto amin'ny ranomasimbe indianina mety apiti-doza ary manotohana ny fiandrianam-pirenena ny firenena manodidina toa ny Madagasikara. Dia lasa fifaninanana eto amin'ny ranomasimbe indianina hatram'izay ka hatram'izao, ary am'izao fotoana zao zany a dia vome ataoko hoe kely sisy angamba ny hirika mba ahafahantsika miteny raha mbola misy
eo amisehatra iraisam-pirenena zay manko no mahatonga atsika iresaka nyity loahevitra ity androany satria dia ny zavatra azo lazaina mazava am'izao fotoana zao de tsy manana anjara toerany mihitsy intsony madinika ny firenena madinika ao anatin'ny fanatotoloana mondialisation misy hatramin'izao tsy mametsiny amin'ny frantsay tsika eto de mba raisiko ny tenin'ny professeur Rawel Andriamblol tamin'ny sabotsy raha nanokatra amin'ny fankalazana ny 5 taonany CCS tamin'ny sakafo nirahana de ozy izy hoe isika malagasy rery any no afaka anavitra any Madagasikara. Ny tiako antanina teo ampifandraisina hoe ao anatina crise tsika ny famahana crise araka ny teninao teo hoe sarotsarotra inona no ifandraisan'izay zavatra rehetrarehetra zay amin'ny fahafahatsika miala am'izay crise zay sy mametraka an'izany fiandrianam-pirenena zany satria rehefa mijery angesika matetika arakaraka ny dirana ao anatina vondrona eo am'sehatra iraisam-pirenena na vondrona regionaly aty amin'ny faritra misy atsika ndotra mampiandanja foana an'izay fahafahatsika mijoro amin'ny fiandrianam-pirenentsika zay inona mety ifandraisana an'izay ny tsara ho fantatra am'izay amin'ny famahana ny crise sy ny famerenana n'ilay ampotsika malagasy foana hoe hipetraka hoe malagasy mamaolo ny ato Madagasikara. Tsara de tsara ny fanontanianao ary zay ny olona zaiko teo hoe tsy omenatsiny ny frantsay tsy omenatsiny ny amerikanina tsy amenatsiny ny sinoa tsy amenatsiny ny zanisa satria ny société internationale ihany no azo lazaina hoe mahatonga an'izao rehetrarehetra zao ihany koa satria dia tsara marina fa nyrafitra misy eo amin'ny fifandraisam-pirenena de izao misy zavatra anankiroa manotoana ny fifandraisam-pirenena mba ho an'ny fandriampahalemana tsy misy gouvernement mondial tsy misy fitondram-panjakana mitondra n'izao tontolo zao secrétaire général Nations Unies dia ohatran'ny secrétaire général ny COI ny assemblée générale des Nations Unies dia tsy ho parlement tavelively raha izay faharoa manaraka an'izay tsy misy gouvernement mondial fa tsy misy koa asina valeur hitovik-hevitra eto eram'izao tontolo zao eto ambony tany anisan'izany ny zon'olombelona samy manana ny fomba fijery ny zon'olombelona reo firenena reo tamin'ny taona 2020 zay nisy ny fionana tapony voalohany Conseil de sécurité des Nations Unies de nampitandrina ny sinoa tamin'izay hoe eny zava-dehibe ny zon'olombelona fa tsy manaiky kosa ny sinoa raha ohatra ka amin'ny analan'ny zon'olombelona no hitsabatsabaka amin'ny raharaha-pirenen'ny sinoa ny firenen-kafa fa ny sinoa dia mandala manaja ny zon'olombelona ary io zon'olombelona io hoy ny prime ministre sinoa tamin'izany dia tsy azo sarahana amin'ny tantaran'le firenena ka rehefa tsisy valeur iombonana araka n'le teneniny namana teo tsy misy ny gouvernement mondial dia ohatran'ny any anala ohatran'ny any anaty ala be any Afrika on se tue on tue pour ne pas être tué et c'est également la règle dans la guerre zany hoe samy prédateur daholo zany ny firenena tsirairay avy fa anjaratsika malagasy zany araky ny teninao ny teniko teo ny teny voalaza rehetrarehetra satria université ny sehatra resahana dia tsika malagasy rery any no tompony ahoana moa no aneketsika am'le hoe ozy anao ina moa ny ifandraisan'izay amin'ny crise eto amintsika senita nitsangana ny senita lokaloka ngama raha verina alefa eo amin'ny ainy aman-jery ny zavatra voalaza ny filohan'izany senita zany version voalohany zay mpahay lalàna namana ihany keo maleo teny io maleo teny io maleo teny io maleo teny io senita io tsy tapitapiko n'izay novaina ny senita de misy senita zay manao ny mikarakara ny fifidianana am'izao fotoana zao ary io raha namana io de tsy mitenina mialatsiny aho fa mame fanamariana miresaka amin'ny vahoaka aty amin'ny sehatry ny université ka ny zava-marina sy misy no resahana ary io raha namana io tsy mbola ny teny mihitsy taorinan'izay hoe aloha iverinao amin'ny toerako fa maleo tena ny senita zany filohany io
Faharoa, CES, cour électorale spéciale. Nisy fifanapaha-kevitra didim-pitsarana. Voalohany milaza fa reto raika amin'ny 7 ireto ny candidat. Tapitapikeo milaza ny CES hoe telo amin'ny 30 ny tokony ho candidat, satria de ny baiko mazava ny communauté internationale fa hoe tsy mety io tsy izy io nefa de fitsarana io. Ka eto zany ny zavatra tiana horesahana de mbola mazava, tsy fatin'olona eny akory, tsy sisasisan'olona etsy na olona pingapinga roa no hibaiko amin'ny Madagasikara, fa tokony sika ihany no hifanaja anaja ny rafitra misy atsika ary indrindraindrindra anaja ny mpiarabelona eto amintsika. Ia, ny fanontaniako farany Andriamatoa Ranieri Arnosy Armanana hoe tsara be zay ampo rehetrarehetra ny tenenina teo zay, fa araka ny teninao teo hoe mbola anatin'ny sokajim-pirenena madinika tsika, misy teny malagasy milaza hoe akoho kely latsaka kady ikika kely feo tsy ikika lanin'ny kary, amin'ny fomba hoana no afahantsika mametraka izay tena mahizy atsika izay tokoa ary satria atreto na ny rafitra raha ny androm-panjakana ny teneninao teo amin'ny resaka fifidianana ny dikany mbola tsy afaka mipetraka amin'izay hoe fahaleovantena mahamalagasy zay. Ny tantara moa de ray ihany, Philibert Tsiranana dia nomentsika voninahitra hoe ray ny fahaleovantena. Marina zany, izy ny filoham-pirenena voalohany teo. Didier Ratsiraka nataontsika hoe ray ny révolution. Zafy Albert lazaitsika hoe ray ny démocratie. Marc Ravalomanana ray ny fandrosoana. Zavatra tadiavintsika amin'izao zany de ray ny fandriampahalemana. Père de l'indépendance, oui. Père de la révolution, en l'occurrence la souveraineté, oui, d'accord. Père de la démocratie, puis du développement, c'est bien beau tout ça, mais il faut pour que nous puissions nous développer davantage avec nos propres aspirations, il faut d'abord que nous nous inspirons, nous nous imprégnons des valeurs qui sont les nôtres et les valeurs que l'université, justement, donc, essaie à l'heure actuelle de faire transcender, comme mon camarade vient de le dire. Atikatsika kely fohifohy amin'ny teny gasy ampijery zay manaraka teny gasy. Zavatra tsy ampy amintsika zany de zay olona ray ny fandriampahalemana zay. Tsara ny fizotry ny tantarantsika raha bangona. Tsy ratsy daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tadiavina amin'izao fotoana zay de amin'izao fotoana zao dia ny ray ny fandriampahalemana, le père de la paix, père de la paix. Satria nahoana raha ohatra ka tsy misy ny fandriampahalemana mandamoka daholy zany FDB zany. Raha ohatra eto mba hevitro manokana eto zavatra andrasana ane, fa tsy hoe zay manko le fanontaniana hoe mila voatsiary ve tsika milaza fa ny frantsay ny amerikanina ny ao ambadika io. Tamin'ny taona 2012, autoproclamation du régime du 6 mai 2002, ny amerikanina no anisany nankatoa voalohany io régime io mba hahafahany maka ny toeran'ny frantsay eto Madagasikara, na teo ary ny accord de Dakar 2. Faharoa, fanonganam-panjakana tamin'ny 2010, ny frantsay indray ihany koa no makatoa izany, nefa de ny frantsay dia anisan'ny atao hoe saritsary ny fanajana ny zon'olombelona. Ao anatin'ny Union Européenne zao ny fifandraisan'ny Union Européenne sy ny firenena Afrika, Caraïbe, Pacifique, accord de Cotonou de 2000, dia reto ny sotoavina, reto ny asina tsy maintsy tandrovana raha ohatra ka mila famatsiana avy any amin'ny Union Européenne. Ao anatin'izany ny frantsay, bonne gouvernance, état de droit,
droit de l'homme, protection de l'environnement, efatra tsy fantatro firy zay a droit de l'homme. Ao anatin'ny déclaration de Lomé de 2001 dia misy ihany koa fa tsy azo ekena tsony ny changement anticonstitutionnel de gouvernement indrindra fa eto Afrika. Nefa de frantsay a dia nakatoa ny fitondrana tetezamita am'izao fotoana zao. Hitanao tsy mendany mihitsy a fa mitondra fanazavana fotsiny satria misy ny lalàna iraisam-pirenena, misy le résolution zay nyresahako teo a, nefa dia rehefa ny tombontso-pirenena no ambony ho an'ny firenendehibe tsy omena tsiny izy dia zay ny fomba fietsiny fa anjaratsika no miavitra, anjaratsika no mampiseho maizy atsika. ia eny ary andriamatoa ary manana raniry aronosy no mitondra an'izay famelabealaran'izay idirantsika ihany koa any amin'ny lohahevitra fahatelo zay tsy de mifanalavitra fa atao hoe fantarana an'izay resaka teo zay dia ny fifandraisana amin'ilay intsona hoe France Afrique. Ny mpitondra ty Afrika avy eny tena marifo sa ireo firenendehibe no mitaripaty vilam-bava araka ny fomba nanazavanao azy teo moa zany tsy prien kokoa ny amin'ny hoe fametrahana zololombelona kanefa ao ambadika manoana itsika mifanohitra amin'izany rehetrarehetra zany dia ampandroso avy hatrany Andriamatoa Adolphe Rakotomanga sika hitondra famelabelarana indray makasika izay hoe France Afrique izay. Tapany fahatelo sady farany amin'ny fiarahana amin'zareo anivon'ny CSS amin'izao alina izao a hitondrana famelabelarana kosa indray a araka ny fanatsidika teo aloha teo mikasika ny amin'ny antsoina hoe France Afrique izay iarahana amin'Andriamatoa Adolphe Rakotomanga. Rehefa miresaka an'izany France Afrique zany dia atao efa ela ihany nafatarana an'izany fomba fiteny zany fa niova araka ny vanim-potoana ihany koa ny hevitra netiny sy ny tanjona napetraka tao anatiny. Ny ray aman-dreny Adolphe Rakotomanga miaraba anao dia aleo hiditra avy hatrany amin'ilay famelabelarana angampitsika mikasika an'izao hoe fifandraisana France Afrique zay. Misaotra anao alohan'izany nefa dia tiako ny miaraba ny namana efa nataon'ny namana teo ihany fa veriko zany atra ny namana mpampianatra mpiariko eran'ny université enina miaraba nareo tonga etokoa ary faharoan'izany dia misaotra ny matv nampiantrano anay amin'ity fandarana ity zava-dehibe zany ao amin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny efapolo taona moa ny nanaonan'izy ity ary ny tenako dia azoko lazaina hoe ny aina atao anatin'ny CSS. Ny CSS dia famatotra mihitsy amin'ny tantaram-pirenena zay no azo lazaina azy. Efa betsaka ny voalaza teo ngamba misy zavatra mbola idirako kely, misy avelako efa vita dia tsy ho lazaiko tsony fa mba ahafahantsika manaraka moramora kokoa ngamba ny tantarany CSS ary ao anatin'izay le lohateny hoe France Afrique ary inona fisehoan'izany France Afrique zany teto Madagasikara dia tsy maintsy voatery ny tenako zany a hitety ireo république zay efa nidiavintsika amin'izao fotoana izao moa dia milazontsika hoe république fahaefatra asa na mitombona aloha le izy fa ohatran'ny azakazaka ihany tato ato le fanenjehana ny république fahadimin'ny Frantsa. Ny anazy manko 5e république afaka kelikely foana dia hotratratsika la Frantsa raha amin'izay lafin'izay. Ny azoko lazaina aloha ny république fahavoalohany dia tonga dia ary ambovonana no lazaiko hoe raha tamin'ny roa amin'ny 770 dia nisy izy bahoaka teto ary nanohitra tamin'izany ny filaza azy dia hoe ny fanjanahan-tany amin'ny endriny vaovao néo-colonialisme zay ny lazana azy tamin'izay. Io dia efa lazaiko tsara aty ambenoany zany fa io no
nylazana ny France Afrika tany ampendoany zo moa lasa France Afrika lisy zay zany lisy nandray anjara feno tamin'io hetsika io a ny syndicat CCS ary mitondra azy ary tamin'izany natao azalambo hoe aondrana atao sesitany fa ny voatery ny hery izy a etsetraetsetra de vita moa iny fa nisy zany raha milaza ny France Afrique de nisy tena famatotra amin'lazainy namana ary manana teo le hoe fiandrana-pirenena zay le izy zay mifamatotra amin'ny France Afrique matoa voakitikita fiandrana-pirenena de misy manitikitika zany de io voalaza io le manitikitika de la Frantsa zany la Frantsa reny malala zay tsy mahafoy atsika ary milaza foana fa de eo anilany Madagasikara mandrakariva izy mariny zany hatramin'izao mbola tsisy mandahany zany satria everitsika angamba fa tsy tsara amin'ny saranono amin'ny la Frantsa raha na zany na tsany nefa dia nisy vokany ny tamin'ny 2 iny efa voalaza tao ny révision ny accord de coopération fandehanan'ny toeram-pamaharana militaire teto a Madagasikara lasa nandeha ny amerikanina koa nandeha ny frantsay etsetra taty aoriana kely lazaiko le izy zany somaro adiny mama ny ala am'izao ny franc Madagasikara anisany hoe fanehoana ny etaeta hoe zay de te aleo tena marina zay ngamba fandraisako azy tamin'izany ny teny ko ny Madagasikara tamin'izany ny îles éparses ny teny izy ny namana professeur Ranjeva no nitondra tenitsika niaraka amin'ny président Ratsiraka tany amin'ny ONU tamin'izany tsy azo avely zany ary professeur Ranjeva de anisany mihitsy a mpikambana mpamorona ny syndikatsika tokony ho fantatry zany nisy koa tamin'izany tsy azo adino février 1975 nisy namonony colonel Ratsimandrava ary hatramin'izao de voakopikopin'olo izy hoe iza marana raha fijeriko zasa mery doza angamba tafiditra koa amin'le France Afrique le izy angamba aho za engany tsy hoatson'ny ambassadeur andray atsoatsy hoe avianao Rakotomanga ianao to miteniteny foana hiditra amin'ny république faharoatsika hiditra amin'ny république faharoatsika république socialiste tonga de lazaiko fa 7 tena fantatry ny namana nanaraka angamba dia nisy zaikabe nataon'ny CCS congrès national zay nylazay ny zavatra anankiroa mavesa-danja voalohany indrindra ny CCS ozy a dia anisan'ireo mpaminany ny firenena zay nylazay ny tompoko mitondra ny teny zay a tsy tokony adino zay anisan'ny mpaminany ny firenena ny CCS ozy zany hoe manana fijery a manana vina mijery alavitra fa tsy ny hoe eo ampotomoto eo ihany no hita zay le izy faharoa nlazainy de hoe zavatra nanaitra be le izy tamin'izany fotoana zany lany andro sy lalam-panorenana socialiste 7 lany andro la constitution est caduque ary everiko fa manapirofo fa tena faminany tokoa izy tamin'izany satria roa taona taty aoriana dia nalany nambola lano président amiral Didier Ratsiraka tamin'ny fifidianana marsa 89 de nitranga nitsy-bahoaka nitsanga indray nitsy-bahoaka tamin'ny
volana me 91 volana me 91 dia eo za dia milaza koa ary betsaka ny namana mbola afaka milaza fa tingna dia nandray anjara tamin'ny hetsi-bahoaka io ny sisisy tao anatin'le antsona hoe hery velona tao ny sisisy tao ny sisisy tao amin'ny taorinany zavantranga teny avoloha tamin'ny fahafolon'ny aogositra raika amin'ny 7 le natao hoe tuerie de avoloha zay saika nahafatin'ny tena satria saika ny latsahany zavatra avy any amin'ny helikoptera ny tenako tamin'izany vavolombelona milaza zany dia nanao pétition ny sisisy zay nisoniavin'ny olona mpampianatra 187 nilaza hoe zay de mitaky felany président Didier Ratsiraka fa tsy mendrika atsonya hitondra amin'ny tany sy ny fanjakana avy amin'ny sisisy zany io pétition io de noentinay tamin'ny fionana 12 fa 12 septambra 1770 tany amin'ny ambassador frantsay teto Madagasikara niona zay a ny tenako sy Ramatoa Rasolo Arjoperla no nitarika ny délégation tany nahatra adiny 2 sy 5 minitra nyresaka tsy lazany amba antsipiriana fa nilaza fotsiny hoe zay de mitaky inona ny hevitra la France amin'izany de nanazava la France tia ny compte rendu ny audience ozy ny ambassadeur frantsay fandehanany Ratsiraka ozy a dia tsy amahana tsy vahaolana mihitsy tamin'izany fotoana tsy vahaolana loatra zozy ny azo lazainy la France mitafika malagasy a de misaratsaraka nidikan'izany de maharefo izy a tsy afaka mamahaolana koa zany hoe tena efa fatany sady a ny fahosatsika ny kilematsika ary zay de ao anatin'ny France Afrique zay laloviny ohatra amin'ny lalaodôme izy am'izay anisany zany fatanytsika vita moa ta teorina kely rehefa voalazako teo de nandrainge anjara feno ny tafika malagasy tamin'le farany teo de hitany mihitsy de sosikeviny tamin'izay inonara ny sosikevitry la France nanotaninay de zao ny lazainy tokony amoaka ozy a diditsy volana ny komity asa le komity amba hoe fitambaran'ny hery rehefa afaka mivondrona sy miady hevitra ny hery io moa de tafapotra tao anatin'ny les conférences na convention de panorama izy io tokony andefa diditsy volana ozy ny komity ray manendry prime ministre hay zany hoe ozy zay hoe manana prime ministre atolotra zany nareo de ozy izy hoe omgany PV d'audience de ozy izy hoe ingia razana maso ozy a ny manana ny safidinay tuinay zany hoe frantsay tao ambadiky razana maso fijery ko azy aloha zany zay ny filaza monsieur Guy Razanamaso est notre préférence zay ny terme diplomatique ny lazainy zany car il est le plus économique tsy
fantatro moa le dikan'le hoe carile le plus économique asana hoe olony firarahana ary amin'ny sehitra économique izy zany a mety ho tsara kokoa na économique inona moa atsika mana fa de zany le izy hitanareo a tamin'izany zany a zany ny fisehoan'ny hoe France Afrique raha mbola manontanytsika hoe inona marina ary ty France Afrique ty to tsisy an'izany kory fa zavatra foroporoniny tsy tian'ny la France zay de zay le izy ny teny an'izay a zay le izy tamin'ny volana novembre 91 moa tafapetraka ny ASAE haute autorité de l'État fantatsika ny zavatra nitranga tamin'io zao ny hevitry C6 tamin'izany ny namoaka zao ny C6 manoloana toedrana pirenena ankehitriny tsy sanatria adino tsy akory na atao ambany zavatra ny adidy amandraikitry ny C6 amin'ny mahasindika azy de ny fiadina ary fiarovan'ny tombotsoan'ny mpikambana ao aminy zany mpampianatra pikaroka eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony saingy raha tsy voava aloha ny olana politika akapobeny mianjady amin'ny fiainam-pirenena ankehitriny tsy afaka iroso amin'ny fandinihana famahana ny olana manokana mitambesatra amin'ny université ary mikasiky ny fanatsarany tontolon'ny fampianarana any amin'ny ambaratonga ambony isika oka tsy ho maika tsy faingana misy fotoanany zavadrehetra tsy maintsy arindra ifanaraka amin'ny toetrandro ihany koa ireo fitakiana rehetra hatramin'izay fa indreny io amiko satria tato ato mako a ary zay nga manao mezan'ny olona tsy nikely any C6 hoe azay any ty C6 ny hitany mako a tahako n'le fitakiana syndikaly a ny zavatra lazain'ny C6 momba ny raharaham-pirenena takona mihitsy de ozy ny vahoaka hoe reo avaram-pianaran'ireo a tsy mahalala afa-tsy ny vola miditra any aposiny izy nisy an'izay zay zany a tamin'izany a 91 ty de zay ny lazain'ny C6 ary tena mendriky zany a ary tena azo andokafana ny C6 tamin'izany fotoana zany ny troisième république moa tafiditra amin'izay zao tsika nisy empêchement ny président ny Zafy Albert nisy fifidianana 96 niverina ny fitondrana Andriamatoa Didier Ratsiraka nigadona ny fifidianana tamin'ny décembre 2001 nisy fifanolanana fanatsika zany a nisy crise indray tsika zany ny C6 azoko amarininy eto ny zavatra nitakiny tamin'ny mpendoany io crise io de hoe ny fahamarina ny voany fahamarina ny fifidianana nana izy mako a fa misy raha maloto tao anatin'ny fifidianana fangalaram-boato a osoka be ary eto a de milaza fa nisy boky kely a nivoaka tateorina ny 2002 navoaka ny juridique momba n'le hoe manipulation et fraude électorale à Madagascar en 2002 milaza ny atsipriany zavanitranga ary tsy diso ny C6 nilaza tateorina fa tsy ilaina zay ny lazainy deuxième temps zany nilaza izy fa tsy ilaina ny deuxième tour io ohatrany hoe nanomezana tsiny azy tamin'izany hoe nareo zany de mendany amin'ny leri fatatsika ny dikany hoe leri de ozy ny C6 raha zay kosa ny marina mendany aminy zay ny lazain'ny C6 za de vavolombelona milaza zany marina fa nisy araka ny lazain'ny namana ary manana tao nisy le hoe fanarahana tany Dakar fa iny a rehefa nijoina tao anatin'le manipulation et fraude électorale le izy a tena tsy nilany iny ary zay ny tsy nidirana tamin'iny
satria hita tamin'ny fangalarana fa tsy niisy tony tsy nilana tsony ny deuxième tour zay no izy tompoko a zay tokony ekena dideratsiraka moa tateoriana de nilazo zange tamin'iny tokony isy deuxième tour oka hotazony ny heviny a tsisy maharatsy an'izay kory tam'izany 2002 zany de lazay kely nisy ty izy ty taratasy misokatra nalefanay a tany amin'ny Andriamatoa ambassadeur de France à Madagascar izany nanosony Andriamatoa président national ny CCC tam'izany Jean Théodore Andrivasson ary Andriamatoa président ny sampana université n'Antananarivo ny tenako nilaza n'izay tsy zay tam'izay ary io le lazaina hoe mba harovy any le fiandranam-pirenena rehefa tokony ho arovana fa aza manaiky fotsiny de nilaza zay tao anatin'ity tsy ovakiko lizy fa hoe ny quai d'Orsay tamin'io a de nilaza hoe favorable en tenue d'un second tour ny zahay quai d'Orsay zany hoe miraramba iny ny frantsay de zay kosa nanohatra aza de mitsabaka loatra amin'ny tsy fantatrareo kory ny marina de lazanareo hoe isy deuxième tour zay ny hevitray tam'izay a ty le taratasy document fahatelo a novakiko zay le isy ny dikan'izany a de tsy ny amboa adidy mihitsy ny sisisy a rehefa tokony arovana fiandriana-pirenena ary tsy nitongilana mihitsy ny fijeriny a so de hoe lasa tena babony le olona ray le CCS zany a de nakipy ny masony satria 1er juin 2005 de inona nylazainy CCS nambarany CCS ny fanesorany ny fitokisany napetrany tamin'ny fitondram-panjakana 2005 fantatsika amin'ny président tamin'izany ny anarany inona moa ny antony ny antony ny ao a de zao vavolombelona ny antony tamin'izany fantatsika anisan'ny singaniko zany manokana ny nanapahany fitondrana fanjakana tamin'izany ny karamany syndicaliste CCS asa tadiditsika tamin'iny nandraingiraingy mihitsy ireo olona mpitarika atsika tamin'izay satria tapaka ny karamany a tsy nisy alaharo alaharo tamin'izay fa de tapaka ny karamany a nijaly ireo olo reo a ary veriny CCS a fa tena zava-doza zany hoe raha nanao grevy raha niteraka nitarika hoe hanao grevy reo mpitondra syndicat reo de izy ny tonga de hoe tapahana ny karamany nefa ny syndicat ary ny grevy eo amin'ny lalam-panorenana de azo atao tsara de za aloha eto a de manome tsiny tamin'izany andro zany tsy ny hoe ranona fa ny namatsika ray zay mpitarika ny CCS anisany président national teolokely tia nefa de tena nakasitraka amin'ny fomba ofisialy ny hoe fanapahana karaman'le namany tsy laza ny anarany a fa fatany ny tenany tsy nety zay tompo zany zay le izy a ka raha ao anany fitondram-panjakana ianareo raha tonga ao tompoko mba aza de manonja fietsika oatra zany satria tsy mety zany avaram-pianarana ianao mahay mamaky teny ianao a tsara ofana ianao a mpanabe ianao a aza de atao an'izany a le namana aza hitsakitsahana ny lalam-panondrenana zay tompoko a le fa titre hoe mpanabe zay a za de mitana an'izay hatramin'ny farany satria hita tatoato zany fa ohatrany tsy nasina asina tsony le mpanabe ary zay ny lazay ny namana aromana andreo atsika le izy ahoana ihany
ka ny zavatra hita amin'ny ankizy zavatra tsy manjary aiza moa nisy nanjary eto amin'ny tany sy ny fanjakana inao mpanabe inao no ohatrany hoe manao zavatra tsy mety de tsy mety kitony izy hiditra am'izay amin'ny hoe France Afrika amin'ny mahampanabe ny teny hidirako amin'le izy ny France Afrika zay hoe fitsofoana fanapotehana fanelingelenina fanelingelena ny fiandranam-pirenena ray de zay no atao hoe France Afrika nisy zany zavatra rafitra efa mipetraka voalasa hoe na leotena ny reo tany kolonian'ny frantsay teo aloha tamin'ny taona 80 de efa nipetraka io napetraky Inga de Gaulle général de Gaulle io tamin'ny alalan'ny olona fantatra Jacques Foccart io ny tena namolavola nametraka io rafitra io ka na olona mpanao politika ny tao na mpandraraha ny tao na olo-kafa ao anatin'ny vondrona ray vondrona parti politika de eo ndikan'izany tena fihetsika ndray mihintany reo ary zay le lazaina hoe hery maro rantsana miara miasa mba haninona moa mba ampitana le hoe azahoana iarovana tombontsoan'ny la France hita be dehibe le zavatra na ao ny fanakorontanana zany anisan'izany na ao ny fanelingelenana na ao ny fangalara-mbato ao anatin'ny fifidianana zay lazainy hoe mangarahara demokratika io ihany no ivoahana amin'ny krizy etc raha tsy madio ny fifidianana tsisy fotony tsy demokratika le zavatra ka io le zavatra io de misy io ary am'izao fotoana zao hitatsika ny zavatra mandeha any Centrafrika actualité am'izao fotoana zany any Mali actualité ny France any de mazo tehaka amin'ny vahoaka hoe nareo de tena tsara mihitsy satria hoe tonga any miaramila andamina ny zavatra hoe fanontaniana petrako amitsika zany tsika mieno sy tsika mpampiana de ty hoe 10 taona aty aorina ny fahaleovatena tsy voaharon'le olona tompon'le tany le fandrimpahalemana any aminy inona dika zany misy dikany zany misy dikany moa zany ve le tafika de tena tsisy ilana azy ve sa hoana ary raha zointsika ny tantaran'ireo firenena roa ny tany saiko kely teo de zao le izy nisy fanonganam-panjakana tamin'ireo nisy fanonganam-panjakana maromaro atao amin'ny RDC Centrafrika tao zany bokasa zay lasamperora etc ny dikan'izany rehefa tsy milamina ny tany de avy ny angatsy noarina ny olona hoe io zany zay dia misarotavany de hoe tena mpamonjy le firenena nefa misy ambadika eo zay le izy ka oka tsika fiverako azy tsy jery fotsiny zay lafiny zay hoe la Frantsa mpampandry tany tena tsara mihitsy nataony fa manana endrika roa zany io Frantsa reny malala io ary tsika ary zay manao maranako azy tokony eritrerisitsika hoe 10 taona aty arina ngamba tsara ihany ozy mba misaranono kely amin'io Frantsa io tsika misaranono dikan'izany tsy hoe andao tsika tsy te halalanyio tsony fa tokony ahay hifanaraka amitsika am'izay io manko nohatrany hoe navoa kely ny mpitondra teo aloha zay
ndoana avy io de le hoe isokatra any amin'ny tany avitsika e hidra any amin'ny sadekitsika e andeha atsitsika sokafana kely ny ery fa aza manao loatra le exclusif tête à tête exclusif avec la France zay miamba le izy ary zay ohatrany tsy taty amin'ny frantsay zay zavatra zay ary zay nidira mihitsy za de milaza niditra tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny avril 2009 ny frantsay ary ny tenako moa apatsivoko kely eto fa ny tenako dia namoaka kely lahatsoratra tamin'ny 2010 tao amin'ny gazety les nouvelles vao mivoaka le izy sy ndoatra be ny ambassadeur Jean-Marc Chatenier ny antso ina ty fahotana be nataonao mpandranitra ianao tsy tia frantsay ianao etc tsy hoe tsy fitiavana amin'ny frantsay fa ny zavatra marina de tokony ho lazaina mba ho hitan'ny mpiarabelona ho fantatry ny taranaka fa raha kombokombonitsika ao le izy de tsisy hafantatra ny tantaratsika fa de manjavozavo foana ho an'ny taranaka ny zavatra ny tranga ny zavatra amaranako azy de ty France Afrika moa ny lazaina tato ato afomba amin'ny frantsay ny milaza foana andao tsika ivory le rehetra sommet France Afrika io andao ivory voaingana tamin'ny herinandro ny sommet France Afrika de lasa nidodidody tany tsika tsy hoe tsika moa fa nidodidody tany ny tany afrikanina maro be hitatsika atao amin'ny tele ngamba izy nisy tany ray nametraka nandefa ny fanambarana tamin'io hoe zay tsy hoany izy io tany io Afrika Atsimo io avy amin'ny président Jacob Zuma ozy izy hoe ahoana moa no andehananay any France ty de fanambarana je ne trouve pas l'intérêt d'aller à un sommet France-Afrique alors que la France n'encourage pas la démocratie que veulent les peuples de ses colonies. En effet, la France renforce et consolide ses intérêts dans ses colonies. Dès qu'on veut la rappeler à l'ordre, elle n'hésite pas de déstabiliser les nationalistes qui trouvent gênant qu'après le soi-disant indépendance, que les richesses du colonisé continuent de nourrir l'économie du colonisateur. Jacob Zuma tokoa président Afrika Atsimo nilaza an'io aiza kosa moa tafala amin'ny apartheid ve izy de hiditra amin'ny France Afrika mialatsiny kosa tsy mety ngamy zany tsy mendrika ngamy zany ary ngamy ivediky vadika any apasany mihitsy Nelson Mandela raha zay no ataony Afrika Atsimo ka nisy fanatonatsika indrindrindrindra tamin'ny ao raha zany le izy atsika mieritreritra eny ary tapitra ihany ko fotoanatsika ary niezahana raha namarika tsika mpijery somary niaraka eto tamin'ny mahazatra tsy tena asiana fanontaniana betsika satria inona fa nahaliana atsika rehetra ny famelabelarana nentina teto mahakasika ny tanindrazatsika mahakasika atsika malagasy mahakasika ny fifandraisan'ity Madagasikara ty amin'ny faritra sy amin'izao tontolo zao mihitsy isorana be deabe ry zareo teo anivon'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université nitondra zay famelabelarana indromy ataona izay napatsay ihany ko ny toeran'izany hoe avaram-pianarana sy ny mpamolavola avaram-pianarana zany amin'ny raha-pirenena somary efa nioatra kely no fotoanatsika tsy angalatra betsaka amin'ny fotoana tokantrano ntsony zay hoan'izay mbola manaraka madevie makasitraka makatelina ihany ko ny teknisiana zay niarany salata amin'ny fanatotosana raha de mbola mamerina ny fisaorana firariantso be dia be ho anareo ao anivon'ny CSS amin'izao tsingeritaona izao sy ny firariantso efa be amin'ny fanabeazana ny malagasy de mametraka amin'ny manapitafa toko klasy toko vavy